Mandravatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy indray amin'izao ora sy fotoana izao. Misaotra ny tompontsika fa mbola nomeny fotoana afaka hifampizara ny tenin'Andriamanitra eto indray misaotra azy tamin'ny fikarakarany, misaotra azy tamin'ny zavatra rehetra. Andeha ary tsika hifampizara ny tenin'Andriamanitra amin'ity anio ity. Dia ny tenin'Andriamanitra izay hozaraiko aminao angalantsika fampaherezana, angalantsika torolalana dia ny salamo. Salamo faha-efapolo dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny faha-efatra. Salamo faha-efapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny faha-efatra. Rehefa hita izany dia hiara hivavaka tsika sy ianao alohan'ny hamakitsika azy. Jehovah Andriamanitra rainay tsara indrindra, indray izany hafalianay fa lehibe tokoa ny fitiavanao anay. Misaotra anao izay midera mankalaza manome voninahitra anao Andriamanitra fa Andriamanitra tsara sy mpanao ny tsara tokoa ianao. Misaotra tamin'ny fitiavana sy famindram-pony menao anay, na afahanay, na makivaky, na marana mpifaliana iny volana me iny. Misaotra tamin'ny fitantananao sy ny fivimbinanao ny fiainanay tao anatin'ny izay 130 andro lasa iny. Isaoranay ianao ny zavatra rehetra, maro dia maro ny zavatra ny famofo tao anatin'izay fa ny ataonay dia hoe misaotra sy manome voninahitra anao izay. Fantatray fa Andriamanitra tsara ianao ary tsy hanome izay zavatra tsy zakanay, fa matoa ny zavatra rehetra nampandalovanao teo amin'ny fiainanay dia fantatrao fa asoanay ary ampety anay izany. Izany indrindra ny isaoranay ianao ary misaotra betsaka indrindra ihany koa nataonao mahay manaiky ny sitraponao hatrany izay ary mbola mangataka mandrakariva hoe Andriamanitra hampanekeo ny sitraponao zahay ninonina zavatra miseho dia ampianaro izay anaiky ankatoa izay rehetra miseho amin'ny fiainanay indrindra isaotra. Ankehitriny ary tompo dia nomenao volana vaovao zahay ary mahafaly anay indrindra Jehovah Andriamanitra ny hanolotra n'izany volana izany ao am-pelantananao mba ho volan'ny fombiazana, ho volan'ny famonjena araky ny lohahevitra izay voizinay indray hamakivaky an'ity volana ity, ho volan'ny fahasambarana, ho volana feno fahasalamana ho an'ny tsirairay avy ary indrindra Jehovah Andriamanitra ho volana feno ny fanatrehanao. Dia mangataka ny fananao masina zahay hiaraka aminay hatrany hatrany, hampianatra anay indrindra tompo amin'ity fotoana izay ataonay ity. Raha hizara ny teninao eto dia mangataka ny fanatrehanao, mangataka ny fananao masina omba sy tantana. Jehovah Andriamanitra hafenao ambany elatrao aza misy aseho ny momba rehetra fa aoka ianao no hita. Raha izaho dia mpanompo tsy mahasoa, tsy mahay manao na inona, tsy mahay mandahatena Jehovah Andriamanitra fa mangataka kosa ny herinao sy ny fananao masina ary mangataka an'i Jesosy Kristy zanakao lahatokana hanindry lelako ary ampiteny ny vavako ahafahako manambara izay sitraponao. Mamindrafo amiko ary mamelà ny heloko amin'ny tsy fahatanterahako. Indrindra ny tena izay ambarako eto dia fonako aminao sady Jehovah Andriamanitra raha toka misy tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Tsy mahay mandahateny ahozy amantsy anao satria tsy mba nianatra an'izany fa mahatoky kosa fa ny fananao masina no ampiteny ahy. Ny fananao masina no ampianatra hanindry ny lelako ka hanokatra ny vavako ahafahako manambara ny sitraponao. Sokafy ny masom-panahy ny tsirairay avy ahafahany mandray ihany koa ary mangataka Jehovah Andriamanitra hatreo feno ny fotoana rehetra izay ataonay eto dia apetraka sakiniko tanteraka eo am-pelantananao izany vavaka trotra sady fohy izany ary voninahitry ny anaranao reriany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amen. Salamo faha-efapolo no raisitsika. Dia raisitsika hatramin'ny voalohany dia ajanontsika hatramin'ny fahadimy. Salamo faha-efapolo ny sora-mandry eo ambony. Ny lohahevitrintsika moa amin'ity volana ity izay hovoizina dia nampitondraina ny lohateny hoe ny famonjena. Dia lohateny sora-mandry eo ambony no vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy.
fisaorana noho ny famonjena efa azo sy nanolorana ny tena ankatoy ny tenin'Andriamanitra ary ny fangatahana ho amin'ny andro sisa. Ho an'ny mpivedira salamy nataon'i Davida. Ny andro dia ny andron'i Jehova aho ary nitodika nitsinjo ahy izy ka nandre ny fitarainako. Dia napakatra ahy avy tao amin'ny lavaka fandringanana izy, eny tamin'ny fotaka mandrevo, ary nampitoetra ny tongotro teo ambonin'ny vatolampy izy ka nampijoro ahy, ary nanasitrana ary nanisy firam-baovao teo am-bavako izy. Dia fiderana n'Andriamantsika. Maro no ahita sy atahotra ary atoky an'i Jehova, sambatra izay olona manao an'i Jehova ho tokony, ka tsy mivily ho amin'ny mpiavinavina na ho amin'ny mpivadika ho amin'ny laingy. Amen. Ray masina, manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havana, araka ny teniko teo hoe lohahevitra izay voisika amin'ity volana vaovao ity dia nomena ny lohahevitra hoe ny famonjena. Ety am-piandohana dia misaotra an'Andriamanitra isika satria nomeny tokoa ny famonjena. Ary izany famonjena izany dia ilaitsika, na izany ianao samy mila n'izany famonjena izany. Ka matoa izany no voizina navoaka indray tamin'ity volana ity dia inoko tsy ateneniko fa tena hoe zava-dehibe eo amin'ny fiainana zanak'olombelona tokoa izany famonjena. Iza tokoa moa ry havana no tsy angetaeta an'izany hoe famonjena? Ataoko fa samy mangetaheta fatratra n'izany famonjena izany daholo, na izany na ianao na ireo mpiarabelona miaraka amintsika. Eto nefa dia nataon'i Davida ty salamy 140 ty. Ny fisaorana ozy noho ny famonjena efa azo. Misaotra an'Andriamanitra isika satria natolo ny zanany lahy tokana ho famonjenantsika. Fantatritsika tsara tokoa fa raha tsy nisy raha nalasaka dia tsy nisy famonjena ho asy ianao. Tadidio izany ry havana. Raha tsy nisy raha nalatsaka dia tsy nisy famonjena ho asy ianao. Izany hoe raha tsy tompo Jesosy Kristy tompo nanolotra ny ainy teo ambony hazo fijaliana, nandatsaka ny rany nanaiko nomboana, dia tadidio ry havana fa tsy mba nahita tsy mba nahazo an'izany hoe famonjena izany zasy ianao. Fa noho ny aminy dia hitrotsika sy ianao fa voavonjy. Eny ary voavonjy ozy Amen. Inoko tsy atenaiko nefa fa voavonjy zasy ianao satria rehefa nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika isika dia misy manantena fa ho vonjen'Andriamanitra isika. Amen. Eny ary ny fisaorana ozy izy noho ny famonjena efa azo sy nanolorana ny tena ankatoy ny tenin'Andriamanitra. Mipetraka ambo aminao tenin'Andriamanitra ankehitriny, nanolorana ny tena ozy ankatoy ny tenin'Andriamanitra. Ry havana, move efa mba nanolotra ny tenantsika isika ankatoy ny tenin'Andriamanitra, sa hoe nahazo an'ilay famonjena fotsiny dia nijanona treo. Tadidio ry havana fa ny tenin'Andriamanitra dia natao ankatoavina. Natao ankatoavina ny tenin'Andriamanitra fa tsy natao henoina fotsiny. Ary izany no angatahantsika mandrakariva amin'ny fanamasina hoe fanamasina mba hampianaro izahay mba ho mpiainy mpakatoa, mpanatanteraka, fa tsy ho mpiainy fotsiny hoe mpiaino anadino. Tadidio fa ny tenin'Andriamanitra dia natao ankatoavina fa tsy nenoina fotsiny, ary ny hoe fenonao tenin'Andriamanitra dia tsy mahavoavonjy anao izany. Tsy mahavoky anao ny tenin'Andriamanitra hoe enoina fotsiny, fa ny mahavoky ny tenin'Andriamanitra dia hohanina, ho atao fihinana, ho raisina ho atao fihinana, ankatoavina. Ary fantatritsika tsara hoe raha tia aomby eo amin'ny fiainana dia mila mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Ahoana moa izany mankatoa? Mety hoe sarotra tokoa amin'ny maha-olombelona ny mankatoa. Na ataoko hoe tsy tenin'Andriamanitra ary fa
mety hoe zavatra ray mety hoe tenenin'ny olona fotsiny na zavatra mety misy dia sarotra ny maha-olombelona izany hoe makatao izany, indrindra indrindra moa fa tenin'Andriamanitra sarotra. Fa mangataka tsika mandrakariva ny fanahy masina mba tena hampianatra antsika mba hahaizantsika makatao, mandray, mihinana ary miaina ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany. Ame ohatra anankiray sisy ny tenin'Andriamanitra hoe ianareo vehivavy manaja ny vadinareo. Tsy misy hoe fanahoana fa izay fotsiny hoe manaja ny vadinareo na hoe tiava ny vadinareo. Mety miteny ianao ka iza anie mampirafy be, iza anie maditra, iza anie mpisotro toaka dia mpamono vady, na iza anie tsy mampiditra vola ao an-trano ry havana, hozy ny tenin'Andriamanitra hoe maneke ny vadinareo donc kekeo izy. Aza asiana hoe fanahoana, izay ny tenin'Andriamanitra. Araka ny tiako teo hoe amin'ny manofo sy rahantsika amin'ny maha-olombelontsika dia sarotra ny manaiky. Sarotra ny manaiky an'izany hoe tenin'Andriamanitra izany hoe makatao an'izany tenin'Andriamanitra izany. Fa izao rehefa izay ny tenin'Andriamanitra dia ekeo aloha. Izany no atao hoe fankatoavana. Mangataka ny fanahy masina isan'andro isan'andro tsika mba hahaizantsika manaiky. Hozy ny tenin'Andriamanitra hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko irery ihany. Ny fitahian' Jehovah no mampanankarena. Mety hisalasala tsika amin'izany zavatra rehetrarehetra izany. Mety hiteny izao tsika ny fiainako izany sy ny zanako dia anjaran'Andriamanitra, didin'Andriamanitra miandraikitra azy. Mety hiteny tsika hoe aiza ary, aiza ny fiadidian'Andriamanitra amin'ny fiainantsika izany. Fitahian'Andriamanitra no mampanankarena. Mety hiteny tsika hoe aiza ary izany fitahian'Andriamanitra izany, hoe tsy tahian'Andriamanitra ve izany, matoa ve izany tsy manankarena dia tsy tahian'Andriamanitra. Sarotra amintsika izany no manaiky, ny makatao. Nefa kosa eto ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe ny fanolorana ny tena hozy hakatao ny tenin'Andriamanitra. Nampianatra izy fa mila makatao zasy ianao. Ary izany no nahitany Davida fahombiazana teo amin'ny androm-piainany. Davida anefa fantatritsika tsara fa mpiandry-ondry anie Davida. Mpiandry-ondry tany an-tsaha Davida no fidian'Andriamanitra satria nahoana? Hatramin'ny mbola fahazazany, fahakeliny dia efa nakatao Davida. Maro ny mpiray-po aminy fa Davida navahany rainy. Aiza ny toerana nisy azy? Any am-piandrasan'ondry. Fa tena tsy nandà izy fa hoe izay izany. Izay ny fantatry dada fa mety amin'ny fiainako izany hoe miandry-ondry tena naiky izy hoe Jesosy raha izay no zavatra mety mahasoa dia tsy maninona fa manaiky. Tsy nandà mihitsy izy, tsy niteny tamin'indray izy hoe fa ahoana kosa ry dada dia ataonao mpiandry-ondry fa tena nanaiky izy. Izay aloha izany ny toerana nisy azy, tena naiky izy. Ary hitantsika tsara avy eo fa rehefa nanaiky Davida ny zavatra rehetra na nataon'Andriamanitra na nataony rainy dia hitantsika tsara ny fisandratany avy eo. Tonga mpanjaka Davida ary tonga reharehan'ny fireneny Israely. Fantatritsika tsara ny lazan'izany Davida izany. Dia fangatahana hozy ho amin'ny andro sisa, andro faran'izao dia mangataka tsika mba tena hoe haharitra mandrakizay ny fanompoantsika. Ny andro sisa iainantsika dia angatahantsika amin'Andriamanitra ary angatahantsika ny fanahy masina mba haretantsika ilay vokatra farany. Tadidio ry havana fa ny fanjakan'Andriamanitra dia izay maharitra hatramin'ny farany ihany no vonjena. Tsy hoe nanolo teny ianao dia reraka tena andalana teny dia hoe vitany aminao dia hoe izany efa nanolo teny. Fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena hozy ny tenin'Andriamanitra. Noho izany raha tia azo famonjena zasy ianao, raha tiatsika sy ianao haharitra ilay famonjena izay ao anatintsika dia mila maharitra hatramin'ny farany zasy ianao amin'ny fanarahana ny tompo. Ary
teny fampirezana ameko anao hoe mahereza fa efa kely andro farany eny antsika zao fa nandro farantsika zao ho avy ny ora zao fotoana izay avian'i Jesosy Kristy eny amin'ny raho any lanitra ary ho avy aho izy ho avy tahaka ny mpangalatra aho izy tsy manome fotoana izy na andro na alina fa membena ozy izy fa ho avy tahaka ny andro ny mpangalatra noho izany mila miambina andro manalina zasenao engane zasenao mba tsy tahaka ilay virjiny 5 adala variana tamin'ny torimaso ve sa variana tamin'ny tsy haiko ny nahavariana azy fa ny angatahako amin'Andriamanitra hoe engane zasenao mba tsy tahaka izay fa anana fiomanana foana tahaka ilay virjiny 5 endry amin'ny solika fitaiza dia anana fiomanana foana anana fahavononana na andro alina iavian'ny tompo eny amin'ny raho lanitra dia samy anana fahavononana samy vonona mandrakarivo zasenao ary fikitra amin'ilay famonjena nomen'Andriamanitra fa zamana tena fotsiny hoe efa nomeny an'i Jesosy Kristy tompo famonjena aza mifatoka amin'ilay teny lazaiko teny amboloha fotsiny hoe natolon'i Jesosy Kristy no mbola teo ambony hazo fijaliana nandatsaka ny rano fanavotana asenao aza mipetraka amin'izay fotsiny fa fikiro tazomy hatramin'ny farany izany famonjena izany mba azahoantsika isenao an'ilay satroboninahitra mba ahavoavonjy antsika isenao mba tsy ho verimaina foana ny fotoana izay lanitsika tamin'ny fanompoana ny tompo fa tena hoe izy vokany ary raha ho avy ny farany dia iny zasenao fa ho ampiakariny Jesosy eny amin'ny raho any lanitra isika ary hiaraka hipetraka aminy ao amin'ilay fiainana mandrakizay izay nampanantenany antsika izany ny vidin'ny famonjena izany no katsahantsika andreo manalina eto amin'ity tany ity fa mba tsy ho variana amin'ny zavatry ny nofo tadidio fa ny zavatry ny nofo dia mandalo fotsiny ihany mora levona mora potika misy mangalatra mety simba ary amin'ny andro farany ry havana dia fantatritsika tsara ny tenin'ny soratra masina fa ho levona anie izao tontolo izao ho levona ninonina nananao ho levona izany amin'ny andro farany fa ny fanahintsika isenao kosa ho aiza mba tena hifikitra mba tena ho tafajanona teo amin'ilay famonjena ndraisina ve sa very teny teny an-dalana ilay famonjena izay ndraisina izany akory tsy midika hoe aza mitady vola intsony na hoe aza manao trano na aza manangana zavatra intsony na hoe aza mianatra intsony tsy ry havana ilaina izany amin'ny maha-olombelona fa kosa ny angatahan'ny soratra masina amosy aminao hoe mba tsy ho variana amin'ny zavatra izao tontolo izao tsika isenao fa hanomana ny fiainam-panahy mandrakariva satria ny ora izao fotoana dia tsy mifametratra ka nahoana no avinao efa assuré ve ilay mandrakizay anao efa assuré mbola assurénao ve ilay famonjena efa nomeny Jesosy Kristy anao fa mbola ho tazominao hatramin'ny farany ary ahasitranao hatramin'ny farany sa rehefa tonga ny farany dia iny tsy hita ilay famonjena azonao hoe very taiza ary very tena an-dalana teny ve sanatria amposy aminao anie izany fa mba samy hifikitra zasenao hitazona an'ilay famonjena izay namonjena antsika Jesosy Kristy tompo lalana sy fiainana ary famonjena izy rery ihany raha te handova ilay fiainana mandrakizay izay nampanantenana isika dia Jesosy Kristy tompo ny lalana sy famarinana ary fiainana izy tsy misy afa-tsy izy mandainga izay milaza hoe zao ny ahafahana makany an-danitra na zao ny ahafahana makany an-danitra fa ny fandraisantsika an'i Jesosy Kristy tompo ny ahafahantsika makany an-danitra satria rehefa tonga ilay andro iray izay ialantsika ety amin'ity tany ity dia izy no akantsika noho izany ampioman'ny salamo zasenao ampiatsehivony ankehitriny ho
hoe efa nakatoa ny tenin'Andriamanitra ve ianao? Efa nametraka ny andro sisa iainanao ao am-pelatanan'Andriamanitra ve ianao? Sa hoe efa nandray an' Jesosy efa nahazo famonjena dia vitatreo? Tsy mbola vita ny mombanao fa mandra-pialanao ety anivon'izao tontolo izao ity dia mbola miady ianao. Ary indrindra amin'izao vaninandro faran'izao ry havana, haitsika tsara fa tena hoe merina taka ny liona Satana mitady izay ho arapany. Mila miambina zasy ianao, mila miambina zasy ianao. Tazomy mafy ilay famonjena izay efa azontsika. Aza vela, aza riana, fikiro any an-danitra ny tanjona. Amen. Dia angatao Andriamanitra hitalaovy andreo manalina fa Andriamanitra tsy mba mitaredretra, Andriamanitra tsy mba mpandainga ny Andriamanitsika, Andriamanitra tsy mba mitaredretra ny Andriamanitsika fa tena hoe amin'ny fotoanany rehetra. Ny zavatra rehetra dia misy fotoanany eo anatrihan'Andriamanitra. Ianao aza miteny hoe zary, tsika manko mihevitra hoe variana amin'ny zavatra izao tontolo izao dia hoe aiza tsy nisy vokany ve ny zavatra natao sa hoe ahoana? Tsy ry havana, Andriamanitra dia marina amin'ny teniny fa ny fotoana kosa dia misy fotoana daholo ny zavatra rehetra eo amin'ny atrehan'Andriamanitra. Mety tsy androany, ianao mety miandry androany rapitso, tsy haiko raha afaka pitso, fa izao mbola tsy tonga ny fotoanany fa mila manana faharetana. Ary miaraka amin'Andriamanitra dia haitsika tsara fa mila manana faharetana izany miaraka amin'Andriamanitra izany. Tazomy ny finoana izay efa nanananao, aza vela isy anovinozina. Nandroany na kapitsy nataoko hoe mbola afaka firy taona ary vao avy Andriamanitra, aza vela isy anozongozina izany ny finoana izay efa hanananao fa fikiry hatramin'ny farany tazomy. Fa ho avy ny tompo, ho avy amin'ny ora tsy ampoizinao. Ka fikiry ny fahamarinana, fikiry ny famonjena izay efa nomeny anao. Ary engane izany lohahevitsika izany tena hoe iainantsika. Iainantsika, tena iainantsika. Tsy amin'ity volana ity ihany fa amin'ny androm-piainantsika rehetra tena hoe iainantsika izany famonjena izany. Ho fikirintsika ny famonjena izay efa azontsika ary ho azomintsika. Tsy avelantsika hisy arombaka, tsy avelantsika hisy ampangozogozo, tsy avelantsika hisy angalatra. Tadidio fa devolo Satana dia mangalatra amin'ny famonjenao, mangalatra amin'ny fifalianao, mangalatra amin'ny fiadananao. Tena ataon'ny Satana izany amin'izao vaninandro faran'izao fa mitandrema tsara. Dia fanamasina no angatahantsika tena hoe hiaro atsika, hampianatra atsika mandrakariva hoe Jesosy ahoana indray sitraponao. Fanamasina no angatahantsika, hampianatra atsika an'izany fa raha amin'ny maha olombelona atsika dia tsy mahay manao na inona tsika fa fanamasina. Hitanao, tadidinao tsara ireo apôstôlin'i Jesosy ry Petera sy ry Jaona, rehefa tonga ny ora sy fotoana niakaran'i Jesosy tany an-danitra dia rehefa lasa Jesosy niakatra tany an-danitra dia tsy nahay nanao na inona ireo apôstôly ireo ary natahotra ry zareo nitory an'izany Jesosy izany satria tena hoe nisy ny faninjehana ny olona izay hoe mitory an'i Jesosy tao aorianan'ny fananganana an'i Jesosy tamin'ny maty. Dia tena nangina izy ireo, tsy nahita teny mihitsy, tsy nanao na inona. Fa iny foa kosa rehefa tonga ny fanamasina, rehefa nahazo amin'ny fanamasina ireo dia tena hoe sa nandeha nitory teny rehetra teny ary tsy nisy natahoran'ny zareo intsony. Rehefa tonga tao amin'ny zareo fanamasina, nanao zavatra maro samihafa, nanao fanasitrana, nanao fahagagana, nanao tsy haiko hoe be da be ny fahagagana nataon'ireo apôstôly ireo tamin'izany rehefa tonga amin'ny fanamasina. Dia tahaka izany koa zasy ianao, hangataka amin'ny fanamasina mandrakariva fa rehefa fanamasina miaraka amintsika tsisy maharombaka an'izany ao am-pelatanantsika. Tsisy nandalo teo anatrehan'i Petera sy ry Jaona sy ireo namandreo ny zavatra rehetrarehetra.
ny fampitahorana nandalo ny gadra, tao ireo ny tapahan-doho, tao ireo ny toraham-bato namany fa tsy nampihembotra azy zany, tsy nisy nataondrareo nahasakana azy zany. Dia mangataka amin'ny fanahy-masina kosa ianao hoe na inona zavatra miseho tsy ho avelantsika mory, tsy ho avelantsika mory zany famonjenantsika izany fa tena hoe fidirantsika hatramin'ny farany. Tena hifikitra an'izany famonjena izany zasy ianao mandra-piavin'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahona lanitra. Dia mbola averiko foana hoe angatao ny fanahy masina fa tsy misy afa-tsy ny fanahy masina irery ihany no ahafahantsika hiaina ao anatin'izany. Ny fanahy masina irery ihany no ahafahantsika manatanteraka n'izany zavatra rehetrarehetra izany. Fa raha ny maherintsika maha olombelona nofo sy rahantsika dia tsy mahay manao na inona na inona fa angatao mandrakariva ny fanahy masina, mangataha amin'Andriamanitra haidiny ny fanahinao masina, fenoy fanahy masina, azadiny mandrakariva vao misokatra amin'ny vavanao ka mivavaka ianao. Azadiny mangataka ny fanahy masina fa izy irery ihany no afaka hanafy hery antsika, hampianatra antsika hifikitra amin'izany famonjena izay efa namonjenantsika izany. Mba tsy ho verimaina foana ny rahan'i Jesosy Kristy izay nalatsany, mba tsy ho verimaina foana ireo fanomboana an'i Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana. Niaritra ny mafy anie Jesosy, nizaka ny tsiren'ny aina, tena hoe nizaka ny mangidy ary tena mafy raha hoe isika olombelona rehetra isika amin'izao vaninandro izao re mba natao ohatran'ireny dia anahoana e? Tsy haiko. Ny antsika rehetrarehetra voan'ny fantsika kely ny tongotra na voadidy kely amin'ny lamina ny tanana na ohatr'izany, tena mahatsiaro marary, maika moa. Fa reny nahazo an'i Jesosy ireny ny ainatsika, tena mafy. Noho izany aza vela tena hoe ho verimaina foana ny jalian'i Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana. Aza vela handalo fotsiny eo amintsika izany fa aoka tena ho azontsika hatramin'ny faran'ilay famonjena, aoka ho azontsika hatramin'ny faran'ny famonjena izay nataony tamintsika nanavotany antsika nanolorany any ainy. No fitiavany azy sy fitiavany ianao daholo izany rehetrarehetra izany, satria fantany hoe izay vahaolana farany. Fa raha tsy misy an'izay raha tsy nanolotra ny ainy izy dia tsy nisy fanavotana, dia tsy haiko hoe taiza daholo ny efa rahantsika sy ianao. Tsy fantatro, eritrereto ange hoe raha ohatra moa izany ka tsy nanaiky Jesosy Kristy tompo nomboana teo amin'ny hazo fijaliana, tsy nanaiky izy hoe hisolo ny helokontsika, hitondra ny aretintsika, hitondra ny fahotantsika, ny fahadalantsika. Eritrereto ny fahotana vitanao dia raha tsy nisy an'i Jesosy Kristy nanolotra ny ainy teo ambony hazo fijaliana hanafaka an'ireny rehetrarehetra ireny, dia taiza ny efa rahantsika? Taiza ny efa rahanao dia taiza ny efa rako? Zavatra mampatahotra ry havana, satria fantatritsika tsara fa misy ny elo misy izany hoe afo be izany, misy izany hoe fahafatesana mandrakizay izany. Fa misaotra isika n'Andriamanitra satria na dia tsy nanana afa Jesosy Kristy ary izy zanalahy tokana iny dia natolony, nafohiny mba hanafotana antsika sy ianao, mba azahoantsika sy ianao famonjena, azahoantsika sy ianao an'ilay fiainana mandrakizay izay nampanantenany hoe olovan'izay rehetra misy izay mankatoa azy. Misaotra asika izany, tsy hitsahaka antsika raha mbola velon'aina ianao azadiny mandrakariva ny misaotra an'Andriamanitra, manome voninahitra azy fa Andriamanitra tsara sy mpanao ny tsara izy, Andriamanitra manankarem-pahasoavana izy. Tena tiany anie zasy ianao ianao ve mahatsapa an'izany hoe tena tiany Andriamanitra anie tsika? Tena tiantsika. Za manokana ry havana tena tsapako ao anatin'ny fiainako izany hoe ndre izany fitiavan'Andriamanitra vao mifoha maraina dia iza hoe Jesosy tena tianao marina nampahiratinao indray masoko dia tena hiaina amin'izao zavatra vaovao izao indray hoe fa inona moa izany za? Dia nataon'Andriamanitra ohatr'izao. Ny fiainako, mieritreritra ny fiainako manokana, tena hoe ny fiainako tany am-boalohany tena hoe nampalahelo ary tena niaina tao anatin'ny fiainan'izao tontolo izao.
fa ivoaza nandray an' Jesosy novain'Andriamanitra ny fiainako ary tao anatin'ny fotoana tsy napoziko. Tena hoe misaotra Jesosy, misaotra Andriamanitra satria raha tsy teo ianao dia tsy haiko nefa rahako hoe taiza izany tena nahoana. Fa misaotra fa teo ianao, misaotra fa teo ianao nanova ny fiainako ary io Andriamanitra io dia Andriamanitra fahagagana izy, Andriamanitra mahay zavatra rehetra izy. Noho izany misaora azy amin'ny zavatra rehetra, ninona zavatra lalovanao dia isaora izy fa Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara izy. Dia mahereza ninona zavatra trehanao, ninona zavatra lalovanao ry havana dia mahereza, mahefa be amin'ny asa fanompoana ary mbola averiko hoe tazomy hatramin'ny farany ilay famonjena izay efa azontsika. Tazomy hatramin'ny farany. Aza vela iraraka eny am-pandehanana. Fafikiro ahatra hatramin'ny farany. Mahereza sy mahatanjary havana fa ny Tompo mba antsika tsirairay avy. Amen. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra fa ho antsika tsirairay avy kosa ny fiadanana sy ny fahasoavany izay efa nimenatra saika hatramin'izao ary mandrakizay. Amen. Hivavaka tsika. Jehovah Andriamanitra rainay io, indray izany hafalianay fa mbola nitahinao sy narovanao zahay. Nahafahanay nanambara ny fampizara ny teninao. Misaotra tamin'ny tolotsaina nomenao. Misaotra fa Andriamanitra tsara sy mpanao ny tsara tokoa ianao. Nampianatra anay mandrakariva ny sitraponao ianao. Ary misaotra fa natolotrao ny zanakao lahatokana ho fanafotana anay. Ho famonjena anay ka mangataka izay ankehitriny. Izay rehetra efa namonjenao anay mba ho fikirinay. Ahatra mandrakizay tsy vitanay nefa ny mifikitra an'izany amin'ny maha-olombelona nofo sy rahanay fa mangataka izay fananao masina nampianatra anay mandrakariva. Ary hiaraka aminay mba hahafahanay fikitra an'ilay fiainana mandrakizay sy ilay famonjena izay efa nomenao. Tahio ny tsirairay avy. Ary tahio koa ny fotoananay izay mbola ho ataonay. Ho ataonay izany ho voninahitry ny anaranao satria ianao irery ihany no mendrika hoderaina sy ankalazana. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo tianay no hanaovana sy hametrahana izany vavaka izany. Misaotra raha eo voninahitra dia ho anao irery ihany. Amen. Amen.